asa aloha nareo tantsa aloha zany na mampiasa solika na tsia fa ny atsika moa ny tatsay eto mbola le asa tanana fa tsy tena lianina be fa teraka devitra teraka fitaraina fimenomenonana ho an'ny mpampiasa solika mpanjifa maro samihafa ity resaka solika mitapoka osika tsy mitapoka eo ihany koa lay ataontsika hoe kalitao any ny vidy moa efa tsy resahany so satria efa nresantsika tamin'ny farany hoe de miakatra izy io zao ny baril zao any amin'ny setra resam-pirenena midina ambany be nday tamin'ny ity volany ity ny tsika io tsy netsika tamin'ny ohatra misy ambanary any hoe mbola hiakatra io hatramin'ny farany taona iveriko fa tsara toerana ihany koa lazarazava so malanjany amin'ny mateknisianina koa zandray ahoana marina ny fahitana ho azy io tompoko avereny foa le rafitra gasikara mitierinao foana zany le izy raha vao maha olana antsika ireo pétrolier reo de tsy voafehin'ny fanjakana itsony amintsika amin'tian'izao satria na ny fanjakana ary ny tsy mahana ninina ahafahana mifehandreo zay ny problème misy eto tsy azosika rahana maso koa zareo fa zareo ny tompon'ny arena eto Madagasikara efa ndresantsika zay hoe raha merina ny fiandrianam-pirenentsika tsika de andao averina amintsika ny enerzia eto amin'ny firenentsika mikasika le soloka mitapoka indisy fotsiny iny gasikara fa BDP zany any ambadika any ny zavatra ohatran'izany ohatrany tamin'ny deuxième république io teto tamin'ny deuxième république mividy kafe ianao vonina tsotsoronangatra ny tontolon'ny gasy mividy lafarina vidy lo ronono vovony ianao lafarina ny anapohany ronono vovony rehefa tena tonga amin'ny fanitrana mividy lasantsy ianao zany de tapohany acide sulfurique na gasoil amintsika amin'tiany zao efa fanao hatramin'izay eo rehefa miditra ao anaty crise ny firenena fa ny fanjakana moa tsy manaiky hoe ao anaty crise tsika de zay zany ka rehefa sekeny ao anaty crise tsika de zany mba hovahany le ny tena marina koa moa ahavany an'iny na fanjakana efa le fitadiavam-bola mihitsy zany amintsika amin'tiany zao no mivadika endrika hoe rehefa vola fotsiny ary zay ny tenenako mivoaka malagasy hoviditsika lafo ny atsika zany de vola ihany ny fantatra efa nahazo anazy zany hoe ny lany marina fa aloha zay mba hitady vola aloha amin'ny propagande nahazo nareo zaka de am'izao tsika mitady vola koty na hamono olona azy de miara mijery tsika sy ny taranakitsika hoe makaiza zany fitiavam-bola tsika zany fa mitady vola ihany any ivelany any gasikara fa mitady vola daholo ny olombelona rehetrarehetra fa ampitsika amin'teny zao na fivavahana io na inona fikambanana misy zay fomba azahoana vola fotsiny aloha de mety de jerevantsika raha mahasoan'ny fiarahamonitsika le vola fa irahogany efa nanamafy azy teto hoe fiarahamonina gora sy mahalezilezy misy ankehitriny io vola io anisany andravatsika satria le fahantrana no nitarika asika tao anatin'le izy ka natonga atsika nahatra de le rafitra ihany ray rafitra toekarena napetraka teto satria tsy tsika nametraka ny rafitra toekarena de lasa cercle vicieux fotsiny izy gasikara iodikodina viavanana eo tsika fa rehefa mbola tsy vonony tsika nova rafitra fa hoe andao kitiana code électoral andao anao concertation nationale andao anao zao efa natao deto daholo zany rehetrarehetra zany efa natao teto daholo fa tsy nisy vokany andao nova rafitra